ampiravoravoana trandry avana nazoantsika mifakimpiatrika sy mifampijery toy zao aritra iain'ny tenin'Andriamanitra afantarantsika sitrapon'Andriamanitra koa hoe tsika mivelona ny tontolo andro ity. Ao aminareo ne ny fahasoavana, ny famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Alakamisy 3 Jolay 2022 imanjinantsika lohevitra hoe olom-boantso ny mpy. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Manompo masoka ny tendrombohitra aho, avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mahavelona ny glozozana iny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaro anao, ino tsy mahatona rendrena ny mpiaron'Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah mifahelofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mamela anao noho ny andro na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'ny zoaka ho mandrakizay. Amen. Andeha vavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra miantso mivatana anay ianao. Midera sy mankalaza ny narinao masina izay, mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahalemenay, dia mangataka ny famovram-polo izahay. Mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Afao izahay, feno ny fananao masina izay, hitarika anay amin'ny fanambaran'ny teninao, sy hovakiana aminay. Amantarinay ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity nitery avana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marka. Marka toko voalohany 2:1-20 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Ary nandalo teny amoron'ny ranomasin'i Galilea izy dia nahita ny Simona sy Andrea, rahalahin'i Simona, nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Ary hoy Jesosy taminy, andeha anaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ary rehefa nandroso kelikely izy dia nahita ny Jakoba zanak'i Zebedio sy Jona rahalahiny sy teo an-tsambo kely koa namboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy, ary izy mirahalahy nandao an'i Zebedio rainy teo an-tsambo kely mba amin'ny olona no karamainy, ka dia nanaraka an'i Jesosy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao trano ny fiadana
avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mifidy tsy niantso anao. Nofinaina vakina tamintsika teo Marka 1:9-20 dia tantara milaza ny antsony Jesosy any Petera sy Andrea, Jakoba sy Jona. Jesosy Kristy miantso olona ka manome andraikitra. Zany riavana zava-dehibe tsapetra. I Jesosy Kristy miantso io dia izao manome andraikitra. Ary hoy Jesosy tamin'ny andeha anaraka fa ataoko mpanarantolona ianareo. Rehefa nahitany Simona sy Andrea amin'ny rahalahy teo mpanarantona i Jesosy dia niantso azy ireo anaraka azy. Nandao ny ratiny izy mirahalahy ka nanaraka an Jesosy. Mazava niraka izay natao azy ireo hatrany am-piandohana fa atao mpanarantolona izy ireo. Arak'izany niraka ampanovana ny olona nantsoiny Jesosy ho mpialana dia izao mazava tsara. Ka tsy tokony hisy anao zavatra mifanohitra amin'izay nasaina tao. Na koa manao izay tsy nampanovana. Mila mahafantatra tsara ny hiraka nampanovana azy hatramin'ny antsoiny Jesosy azy sika tsiraray. Ka hamita izany. Raisy izany ray mitady io izany. Jesosy Kristy miantso oloha dia izao midika fandozana ny ankonana ihany koa. Ary izy mirahalahy nandao an'i Zebedeo teo an-tsambo kely ka dia nanaraka an Jesosy. 20. Rehefa nandre niantson'i Jesosy Jakoba sy Jona dia tsy nisalasala nandao ny sambo kely. Io ny asany. Nandao ny rainy, nandao ny fiarahamonina nahazatra azy, nahafony fiaina manontolo izy ireo. Arak'izany riavana, ny famaliana niantson'i Jesosy dia midika ho fahafoizana ny zavatra rehetra. Eny, izay maizy azy manontolo mba ahazoana manao ny sitrapon'i Jesosy. Tsy ny sitrapon'olom-bo antsotsony izany ny baiko azy sy ny fanapa-keviny fa ny an'i Kristy izay arahany. Ho anao riavana, aoka ny sitrapon'i Jesosy Kristy ilay niantso anao no mibaika anao amin'izay atao rehetra eo amin'ny fiainanao ka azonao mandinika tsara izany amin'ny famakianao ny tenin'Andriamanitra. Raisy izany riavana, ho voninahitra Andriamanitra. Andeha vavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay maneho an'i Jesosy Kristy miantso olona ka manome andraikitra ary izay midika ho fandaozana ny ankonana ihany koa. Tompo mivavaka aminao izahay ny amin'ny fotoana natanterahana ny synody lehibe antolan'ny aro ny 13 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2022. Periko am-pelantananao izany. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny firenena malagasy. Io ka hiasa mahery fiana-masina amin'ireo tompona renim-panjakana sy vahoaka malagasy hidiny aminao Jesosy Kristy. Da io ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana tompo ka nasitrahanareo marary mila ny vavakay, ampiarezanareo manamanjo, anohanareo mareo fikiola sy sahirana, jovanareo ny ampigadrana, hitahinao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana satria ampinizaro ao anay mantso ny fahasoavanao. Ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra, ilay mpamonjy anay, nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masiny anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny anio izay anona saza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay mielika taminay. Ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisiny fotoana riavana nijodrana tolotra anao amin'anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra aloharano fanantenana ny amin'ny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no finoanareo. Mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana ny sery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra ery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.